Izay ny amin'ny voalohany fa vokatry ny famizantana ministeran'ny fambolena sy ny fiompina ny commune Akadikily Ilave dia vita soamatsara ny fanamboarana ny barazy ao amin'ity commune ity izay efa simba ary tsy nisy fanamboarana 3 taona lasa izay. Nazo barazy vaovao ny commune Akadikily Ilave vokatry ny fanomezan-tanana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompina nampizalatra ny mponina ny fahasimbany ity foto-drafitrasa eto Belanitra ity tao anatin'ny 3 taona ary nambarany ben'ny tanàna fa ho voafehy manomboka eto ny ranony mamba izay mandalo eto ary atsara ny vokatra avy eto amin'ny commune Akadikily Ilave. Raha ny velara-tany eto aloha dia misy amina hektara maro izy ity. Ary dia ny mponina izay mampiasa izy ity moa dia tatsa any amin'ny manalinalina ihany koa maro be tsy voaisa intsony izy ity dia izany rehetrarehetra zao no azo tombotsoa amin'ny fahavitany ity barazy ity. Manondraka tanimbary sy tanimboly manarivo ny hektara ao anatina fokontany Belanitra Namehana Ambohipanja ity foto-drafitrasa ity. Efa andrana aloha zany tena efa tsara mihitsy aminay satria tsy mijaly rano intsony izay. Na ny bibikely raha tsy mihinana satria tsara le rano dia misaotra ny zareo mpanao an'ity mihitsy fa tena mety tsara mihitsy le izy. Rehefa avy tany foto-drafitrasa aloha azantoka hoe ampiova le vokatra ity fa rehefa avakisana foana zany tsy maintsy asiantsika protézy foana tsy maintsy le afanina foana zany tsy maintsy eritreretintsika foana hoe aiza ny tena ahitantsika le tena afanina tsy avakisan'le izy tsony. Tamin'ity zao tamin'ity maty vaky ambatsy vary aloha zany ny anay zany tamin'ity satria zay natohatra azo mbola tsy vity ty fefilo ty dia tamin'ity zany tsy mbola nanao vary aloha fa mivaky ambiaty ny anay zany ny anay zany zao kejana impolo ny anay mivaky ambiaty ny nataoko tamin'ity fa niakatra soamatsara daholo izy. Raha teo amin'ny 3 taona isaky ny hektara ny vokabary avy eto Akadikily Ilave teo aloha manantena itombony zanjy avy roeny ny mpamboly eto taorian'ny fahavitany ny barazy eto Belanitra. Ankoatra io dia nahazo toeram-pitsaboina CSB2 vaovao ny ampy ambulance iray ny commune Akadikily Ilave ary nimbarana teo nanatontosana ny lanona-pitokanana an'ireo foto-drafitrasa ireo.